Ao anatiny ady amin'ny kolikoly indray kosa tanora olom-pirenena mandray andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly izay ny lohahevitry ny famelabelaran-kevitra arahana hevitra izay nokarakain'ny Bianco ny tolakandro teo tetsy amin'ny trano malalaky ny teti-pivoarana Anosy. Teny an-toerana Claudia Solson Sitsiry Rakotoarson. Tafiditra amin'ny etsika fanentanana ny tanora sy ny mpianatra andray andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny famelabelaran-kevitra arahana hevitra izay nokarakain'ny tena misana ny ady atao amin'ny kolikoly na ny Bianco ny tolakandro teo amin'ny trano malalaky ny teti-pivoarana Anosy. Tsy karitra raha ny voalazan'ny tompon'andraikitra fa vitsy dia vitsy ireo tanora niara-ny endrika kolikoly samihafa no tonga mametraka fitarainana eny anivon'ny Bianco. Tanjony andro moa zany dia famelabelaran-kevitra arahana hevitra momba lohahevitra hoe tanora olom-pirenena mandray andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ny tanjona mantsy eo aorinan'izao folo taona mipetrahan'ny ady amin'ny kolikoly zao, dia amin'ny folo taona manaraka dia ho tsapa ary hita taratra eo anivon'ny fiarahamonina fandraisana andraikitra ny mpianatra amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Ny constatanay mantsy dia tsapa fa raha tsy aza fotsiny afa-tsy ny doliansa voarainay dia atao hoe mona 300 ny doliansa ihany no apetraky ny tanora nefa raha malala famponina tanora Madagasikara kanefa izay ny zavatra misy. Izay zany mahita hoe misy olana mahatonga ny tanora tsy mandray andraikitra amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Ary tanjony ity dia handray anjara amin'izay famahana ny olana amin'ny hoe inona ny olana tanora ka tsy handraisana andraikitra amin'ny ady amin'ny kolikoly izay. Reo zany tsara marina fa reo ary zany dia atao hoe tanora niveau université sy eo niveau mifaninana amin'ny asa-panjakana reny ny tena betsaka. Izany hoe raha tsy laza afa-tsy eny amin'ireny concours administratif reny zany. Kanefa raha ny marina ny zavatra tsapa amin'ny mpianatra vao manomboka any amin'ny lycée dia efa mahita zavatra tsy mety eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianarana fa hoe vitsy ny tanora mbola matsapa zany mandray andraikitra hatreto aloha. Izay indrindra ny anton'ity famelabelaran raha hevitra amahana ny olana ny tanora hoe inona tokony andraisan'ny tanora andraikitra. Hatramin'izay tsiny no efa niara-niasa sy nanao fanentanana ho an'ny mpianatra ny Bianco fa ny endrika ny sehon'izany no samihafa. Mitohy hatrany ny ezaka izay ataon'ny Bianco mba hanentanana ny mpianatra sy ny tanora hiady amin'ny kolikoly, ny tanora izay ho avin'ny firenena. Anisan'ny fikasana ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministeran'ny fanabeazana mba ho tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana eny an-tsekoly ny ady atao amin'ny kolikoly. Voalazan'ny Bianco fa ny tanora mandala ny fahitsiny sy ny fahamarinana ankehitriny no olo-dehibe fitaratra rahatrizay.